Bonjour daholo tsika rehetra. Fianarana tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tratrandray ity an'ity izay ionatsika amin'ny fampianarana ny boky Apokalypsy. Lesontsika dia mbola anatin'ny Tombo-kasen ihany ary ny lesona vitantsika farany iny dia niresaka tsika ny amin'ny apafolony zany dia ny apafolo-karena. Da ihany koa hoe ny 10% na hoe ny 1/10 zany ny revenu na ny salaire na hoe ny ray apafolon'ny fidiram-bola izay tonga aminao zany. Ka izay ny lesontsika farany zany mikasika an'iny ka amin'ity an'ity dia hiditra lesona vaovao ndray tsika fa tsara nefa ny mamitina kely fotsiny hoe ny zavatra nijerentsika farany dia zao niresaka tsika mikasika ilay hoe Melkizedeka. Iza moa le Melkizedeka? Melkizedeka zany dia zao hoe mpisoron'Andriamanitra izy io tany amin'ny testamenta taloha zany tamin'ny andron'ny Abrahama. Io zany tsy tena misy information zany mikasika anazy io hoe avaiza izy io na ahoana mikasika azy io fa ny zavatra teren'ny Baiboly fotsiny dia zao hoe nampitoviana tamin'ny zanak'Andriamanitra izy, tsisy fiandohana izy, tsisy fiafarana, tsy manana parent izy, tsy manana ray aman-dreny izy zany, fa mpisoron'Andriamanitra izy, mpanjakan'ny Salemy. Ny zavatra anisany efa hitantsika dia zao hoe rehefa nanalitra ny apafolon'ny Abrahama dia zao tamin'ny Melkizedeka no nanaterany Abrahama ny apafolony. Melkizedeka nefa mpisoron'Andriamanitra zany hoe mpanompon'Andriamanitra zany hoe mpanompon'Andriamanitra zany no anaterana ny apafolony. Hitantsika eto anatin'ny lesona ihany koa dia zao hoe misy ny olona milaza mantsy dia zao hoe tsy manao an'izany fafolo-karena zany tsoa fa tany amin'ny testamenta taloha zany, tamin'ny lalàna zany. Nefa hitantsika tsara fa mbola tsisy angeny lalàna dia efa naninona? Efa nisy zany hoe fafolo-karena zany satria niohatra niraisika eto anatin'ny soratra masina dia niohatra Abrahama. Mbola tsisy ny lalàna dia efa nanao an'izany Abrahama nandony apafolony. Eo ihany koa tamin'ny Jakoba dia hitantsika dia ozy Jakoba hoe rehefa teo Betely izy dia eo alohako aminao avokoa izy ny apafolon'ny revenuako rehetra na ny fidiram-bola amiko rehetra ozy izy. Maninona moa no manao an'izany zany Jakoba satria zavatra efa niainan'ny razambeny zany satria na i Abrahama ara zany efa nanao an'le izy. Hitantsika ihany koa zany teo amin'ny testamenta vaovao ihany koa nampitahan'ny apôstôly Paoly mihitsy le izy. Teo amin'ny testamenta taloha moa zany efa tsy resantsika satria teo amin'ny testamenta taloha efa fazantsika tsara fa lalàna nipetraka le izy teo mivoaka an'Andriamanitra hoe mila hoe aentinareo ny fafolo-karena sy ny fanatitra mba hasikanina amin'ny trano firaketako ary izaho toetrany amin'izany ho Jehovah raha tsy hovako anareo ny varavaran'ny lanitra. Dia lalàna mihitsy teo amin'ny testamenta taloha tamin'ny lalàn'ny Mosesy zany ny anaterana ny apafolony teo amin'ny tranon'Andriamanitra ary iza ny mandray azy teo amin'ny tranon'Andriamanitra fa ny levita no mandray azy teo amin'ny tranon'Andriamanitra. Zany hoe ireo mpiasan'Andriamanitra zany eo ny sacrificateur na ny mpisorona avy amin'ny arona mandray le dimy de dimy na hoe ny apafolony ihany koa mbola raisindreo dia ny levita ihany koa izay miara-miasa amin'ireo sacrificateur ireo na mpisoron'ireo ireo no mandray ny apafolony zany teo amin'ny testamenta taloha zany. Zany hoe ny nampiasaina ny apafolo-karena io zany dia zao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, fikarakarana ny tranon'Andriamanitra ary ihany koa anakaramana ireo mpiasan'Andriamanitra izany. Ka eo no raisitsika tamin'le izy hoe nisy ny amin'izao fotoana zao rehefa misy le resaka hoe apafolo-karena zany amin'ny fiangonana maro samihafa indrindrandrindra amin'ny resaka fiangonana evanjelika ireo any États-Unis fa tonga any Afrika any Brésil fa feno zany izy ireo dia lasa be dia be ny dérive izay misy na hoe hoe mivoana zany le izy satria any États-Unis na any Canada any dia zao misy pasteur lasa mitangina hélicoptère be any Madagasikara misy an'izany ihany koa fanindrina amin'izany zavatra zany na ataontsika hoe any Afrika zany dia mandeha katikatira tsara tarehibe sy mijoalajoala zany. Inona ny zavatra hita zany le resaka ohatrany hoe lasa luxure ny hita zany le hoe firentiretiavana mirentirety zany lasa mirentirety nefa ny mpanompon'Andriamanitra zany agneka zany hoe miainao anatin'ny fandretretena ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny levita na tamin'ny andron'ny testamenta vaovao tsy hoe mpanan-karena be zany fa mpanompo ary izy zany hoe olona tsotra zany izy ireo fa mandray karaha mara-dalàna fotsiny izy tsy hoe ny mpafolony rehetra dia anazy avokoa fa tsy njaraina iny mba hisy karama hoe anjara karama mahavelona tsara no mena an'ireo mpanompon'Andriamanitra zany izay mitondra ny vahoakan'Andriamanitra. Ino moa ny asan'ny levita? Ny asan'ny levita ihany koa dia mampianatra ny lalàna teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany.
mampianatra ny lalàna teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, zany ny asan'ny Levita. Dia aty amin'ny testamenta vaovao nefa hitantsika tsara izy ny tenen'ny apôstôly Paoly manao hoe raha tany amin'ny lalàna ozy izy dia zao hoe izay miasa eo amin'ny tempoly dia mihinana ny zavatra ny tempoly. Izay miasa eo amin'ny hôtely ozy izy dia mihinana ny zavatra ny hôtely. Rariny kosa ozy izy zahay raha mitory ny filazantsara no mihinana ny vokatra ny filazantsara. Zany hoe eo zany le fampitahana amin'ilay izy. Ary ny lalàn'Andriamanitra dia miteny mihitsy any amin'ny testamenta taloha manao hoe amin'ny teny frantsay moa ny ilazana anazy hoe rehefa vadiko amin'ny teny gasy le rehefa miasa ozy izy ny omby dia aza asiana feny amin'ny vavany ozy izy mba tsy hinanany hanina. Fa ny mpiasa rehetra ozy izy dia mendrika handray ny karamany. Ka ozy izy ny apôstôly Paoly hoe noho ny omby ve ny tenenan'Andriamanitra n'izany lalàna izany sa noho ny aminay? Dia hoe noho ny aminay indrindra. Satria nahoana? Tout ouvrier mérite salaire, ny mpiasa rehetra dia mendrika handray ny karama. Ka raha miasa ao an'Andriamanitra zany ianao dia mendrika handray ny karama ihany koa zany ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izay moa zany ny lesontsika zany mikasika an'iny. Dia farany zany mikasika an'izay dia hoe teo amin'ilay hoe fampitahana ny amin'ny Kristy sy Melkizedeka. Inona ny amin'ilay resaka hoe fampitahana ny Kristy sy Melkizedeka? Ny fampitahana tamin'izay dia zao hoe Melkizedeka dia nampitoviana amin'ny zanak'Andriamanitra. Fantatsika fa pretra i Melkizedeka, mpanompon'Andriamanitra izy. Izy nandray ny empafolon-karena. Fantatsika tsara fa raha araka ny lalàna teto an-tany dia zao hoe i Kristy dia tsy ho mpisorona akory. Satria ny mpisorona teto an-tany, atao aorianan'ny Melkizedeka zany ny mpisorona, dia zao ny Levita no mpisorona teo amin'ny atrehan'Andriamanitra. Fa zao kosa nefany i Kristy, inona ny asan'ny Kristy any an-danitra? Kristy dia mpisorona be. Ahoana nefa mampisorona be ny Kristy nefa izy tsy ao anatin'le ordre d'Aran, na hoe taranaka Levy, na hoe rindrany Aran zany, na hoe rindrany Levy no misy an'i Jesosy. Fa Jesosy dia zao nampitoviana tamin'ny Melkizedeka izy, amin'ny mazanak'Andriamanitra azy. Ka ny ordre ny Kristy dia ny ordre ny Melkizedeka, ny rindran'ny Melkizedeka. Ka eo ilay fampitovizana ny Kristy zany amin'izay. Kristy pretra zany Kristy, mpisorona be Kristy. Ka nampitovizana ny Kristy izay dia zao ny taranaky ny zanak'Israely dia nanaditra ny fafolon-karena teo amin'ny Levy. I Levy nefa nolazain'ny soratra masina hitantsika farany dia zao mbola tany amboaky Abrahama izy. Dia efa nandony fafolon-karena tamin'ny alalan'ny Abrahama. Satria Abrahama no nandony ampafolony tamin'ny Melkizedeka. Ka raha talohan'ny lalàna rehefa nisy ny fandoavana an'izay fafolon-karena zay. Kanefa Kristy ao anatin'ny rindran'ny Melkizedeka. Dia hoy isika hoe tsisy ve ny fafolon-karena? Foana ve ny fafolon-karena? Tsy foana mihitsy ny fafolon-karena. Ka amin'iza no anateran'izy? Amin'ny mampirehetra ny Melkizedeka no anateran'ilay mpafolon-karena. Kristy koa pretra manaritra mpafolon-karena ao amin'ny Kristy zany tsika. Iza ny solo-tenan'ny Kristy eto an-tany? Dia ireo mpanompon'Andriamanitra miasa amin'ny fiangonan'Andriamanitra, manatanteraka ny baikon'ny Kristy, manao hoe mandehanany amin'ny firenena rehetra, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manatanteraka n'izay baiko izay. Ka ny filazana hoe foana io fafolon-karena io, tsy foana mihitsy zany io fafolon-karena io. Tsy foana mihitsy zany mikasika an'io fafolon-karena io. Ary farany dia zao, aniza le fafolon-karena? An'Andriamanitra le fafolon-karena. An'Andriamanitra le fafolon-karena. Zao le teneny mivakitsika kely izy atao amin'ny Leviticus 7:20, efa mivakitsika izy io averenantsika kely. Dia zao ny teneny Leviticus 7:20. Dia vakitsika ny 9:30. Dia alohany hamakiko anazy io dia inona ny zavatra hitantsika? Ny antony resahantsika ny fafolon-karena dia zao: an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. An Jehovah zao rehetra zao. Ka izay no antony anaterantsika le fafolon-karena noho ny finoana fa ny rivotra iainako
ny momba rehetra nenona ny asa omen'Andriamanitra amin'izao fahako mivelona ary dia mbola Andriamanitra no nanome ahy izany ary ny tenin'Andriamanitra dia mbola miteny ary efa naverina tety foana izay manao hoe raha misy manan-karena ka manana ny maha izy azy dia aoka tsy ilaza izy tamin'ny herin'ny tenako na ny fahendreko na ny fahalalako no nahazoko ity harena ity na ty fahalalana sy fahendrena ity fotsy Andriamanitra no nanome hery anao na fahanao nahazonao n'iny harena iny. Izany hoe izay momba rehetra izany dia Andriamanitra no nanome an'izay. Ka io resaka hoe ampafolony io izany dia an'Andriamanitra izy io satria izay mihitsy ny teneniny ato hoe an'Andriamanitra izy io. Ka rariny sitsiny izany tsika raha manatitra an'io an'Andriamanitra averintsika izy atao amin'ilay Levitikos 7:20 dia izao ny teneniny ato. Azafady Levitikos 7:20 ary ny ampafolony vokatra rehetra amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia an' Jehova masina ho an' Jehova izany. Tamin'izany vanim-potoana izany dia izao inona ny olona agriculteur nge ny olona tamin'izany fotoana izany mpamboly. Amin'izao fotoana izao ny revenu dia misy karazany. Tsy voatery hoe miasa tany ianao fa miasa amin'ny toerana maro samihafa. Fa izao ny zavatra teneniny eto ahoana izy izy? Averiko tsara ilay vaky teny teo ary ny ampafolony vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia an' Jehova ny ampafolony zavatra rehetra zany avy amin'ny tany. Fangany fivelomantsika avy amin'izao va amin'ny tany angeny afahantsika miaina amin'izao zavatra izao raha tsisy ty tany ty nga tsika afaka miasa eto ambonin'ity tany ty fa hoe an' Jehova ny tany izay rehetra ho aminy. Ny ampafolony vokatra rehetra hozy izy avy amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia an' Jehova masina ho an' Jehova izany any Jehova. Io zany tsy hoe ty mba ateriko ty fanatitra ho an' Jehova araka le fandraisantsika teto na hoe sorana ho an' Jehova anatitra fanatitra no nisozana tana mbola tsy manatitra an'io kory ianao fa mandray ny revenu ianao na ny fidiram-bola anao dia zao ny ampafolony iny dia efa an' Jehova iny. Anazy iny tsy azonao kitihana izy ohatrany hoe zavatr'olona ve eo am-pelatananao dia rehefa tazominao iny dia mangalatra zany ianao mandroba zany ianao zay mahatonga an' Jehova miteny manao hoe mandroba ianareo Jehova dia hozy sika manao hoe amin'inona no androbana ianao dia hozy Jehova amin'ny fanatitra sy amin'ny fahafolo-karena satria nahoana tehirizitsika le fahafolo-karena. Dia eo ihany koa le fahatahorany sasany manao hoe ka za tsy mahatoky an'le pastera za tsy mahatoky an'le mpanompon'Andriamanitra ao fa sao dia alainy ny volako mampanankarena ny tenany. Fa raha tehirizinao iny dia mitazona an'iny ianao mitazona ny an' Jehova ianao. Araka le efa tenenina foana manao hoe raha iny pastera iny na iny mpanompon'Andriamanitra iny manao ny ataony dia amin'asy sy Andriamanitra zay izy ny dirana angano amin'izay satria izy ny manombo amin'i Jehova zany fa ianao navita ny adidinao nanatitra ny ampahafolony teo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana izy any Jehova masina ho ahy izany hozy izy zany hoe zavatra masina zany izy tsy mila ho amasinina fa masina ho an'ny tenany izy. Masina ho an'ny tenany izy. Ka lesitsika zany amin'ny tian'io ity dia zao iresaka indray tsika zany amin'ny tombo-kase manaraka dia iresaka tsika ny amin'ny resaka hoe sabata. Io sabata io nefa tsy tena midifera loatra amin'le resaka hoe fahafolo-karena na hoe misy fahasamihafiana loatra zany fa tena misy ifandraisany mihitsy izy io satria ny fiavian'izy ireo zany dia mitovy ihany satria ny lafiny anankiray dia zao hoe manino tsika manao fahafolo-karena satria hoe zay mihitsy izy hoe ny rivotra iainako ny momba rehetra dia zao avy amin'i Jehova zany nomeny Jehova azy zany. Noho izay dia hozy Jehova hoe entinareo zay satria ahy zany finoana no anaterantsika an'izay satria tsy atsika zay zavatra zay satria zavatra masina iny dia aterantsika an'Andriamanitra. Dia ohatr'izay ihany koa zany le resaka hoe ny sabata raha ny fahafolo-karena zany zao hoe zavatra masina an'Andriamanitra izay natokana zany iny tsy azo kitihana iny dia zao ny sabata ihany koa zay andro fahafito dia zao hoe andro masina iny eo anatrehan'Andriamanitra natokan'Andriamanitra mihitsy iny ho masina zany mitovy mihitsy amin'le fahafolo-karena zany. Raha ny fahafolo-karena zany masina eo anatrehan'Andriamanitra iny ino izy masina ho ainy natokana iny. Ny sabata andro fahafito koa dia zao natokan'Andriamanitra iny satria masina ho an'i Jehova iny tsy azo kitihana ihany koa iny.
eo zany dia misy fandraisan-tsady koa izy dia iresaka zany tsika ny amin'izay sabata zay fa zao alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka ary aloha hivavaka tsika satria nanao an'izay famitianana izay zany tsika hidirantsika amin'ny lesona dia hiaraka hivavaka tsika manasa antsika hiara hivavaka ary Jehovah-Andriamanitra ray io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao eny mananatra avy ny anaranao zay Andriamanitra hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra tompony amin'ny fotoana zay nomenao anay indray fa anay hiara-hianatra sy handinika ny teninao tsy amin'ny herina fatanjahana fa mifanahinao rery ihany Andriamanitra ka dia midery anao zay mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao zay eny mananatra avy ny anaranao zay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay korankehitriny zay ray raha hianatra ny teninao mampianarana iray ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina fa vonikemy zay voakanao ary izay rehetrareto dia tsisy marina na dia iray azy tokanay ny marina dia Kristy eny manatitra ny fifonanay eto anatrenao zay Andriamanitra ary mitondra ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra eny mpanomo tsy mahasoa ihany izahay ivavanay izay miteniteny foana io izay mankahala izay mbola manaratsy olona izay mbola mitsara izay mbola miteniteny foana mivavanay kanefa mivavanay ihany ny antsoinainao Andriamanitra ray misainay izay mirenireny ka lasa misaina zava-pona indraindray na matetika mihitsy azy ny zavatra ataonay amin'ny fiainanay tompo izay tsy araka ny sitraponao maniry ihany izay tenao ny marina tenao ny mahitsy kanefa ny ratsy izay tsy sitraka ny ataonay mifona tompo Andriamanitra ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra izay vitanay teo anatrenao mamindrafo aminay Andriamanitra mamela ny elokay renao ary dia mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka fa raha tsisy raha latsaka ho ianao Andriamanitra dia tsy misy famelan-keloka ary le rahan'i Kristy no fanalatsana anay ho fanadiovana sy fanasananay hanafananay amin'ny fahotana rehetra dia eny Andriamanitra raha io mangataka aminao ihany koa izay aoka ny le rahany zanakoa ny andrakotra anay ho famantarana fa anao izahay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra noho ny amin'ny rahanao ny anao Kristy aoka ny anjelinao ihany koa toby manodidina anay fa ho ny teninao Jehovah manambara manao hoe ny anjelin' Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy arovy izay amin'ny loza arovy izay amin'ny ratsy ary tantano izay amin'ny anjelinao masina ray indreo tafotoana ny vato ny tongotra amasino izay na ny fiteninay na fisainanay na fitoratenanay avao izy izahay mba hitovy endrika amin'ilay zanak'Andriamanitra dia raina ny anaranao ray hakalazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao ho an'ireo izay mitaraina aminao andro manalina Andriamanitra ny amin'ny aretina izay mahazo azy ireo ny amin'ny rofo izay mahazo azy ireo ny amin'ny olana izay mahazo ny tokantrano tsiraray avy ao ny tsy fisiana asa ao ny voavoaroaka amin'ny asa ihany koa ao ny mandondoam-baravarana mitady asa isan'andro kanefa dia lavina tsy mahita asa ao ihany koa ny efa mamosy fo mihitsy dia mba inona momba aty fa za zany dia tsinitsinina zany eto amin'ity fiarahamonina ity ao ihany koa ireo marary mafy ao ny any amin'ny hopitaly ao ny any tokantrano ao ny ampahorin'ny devoly amin'ny endrika maro samihafa na aretiny io na eo amin'ny tokantrano io na eo amin'ny lafiny any ampiasana io sy ny zavatra maro samihafa Andriamanitra mamindrafo amin'ireo tsirairay avy ianao izay tao anatin'izany situation zany mamela ny eloko izy ireo ianao Andriamanitra ray diovy amin'ny rahanao izy ireo Jesosy io ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao izy ireo ho afa-keloka ary eo ka Jesosy Tompo araka ny teninao manambara manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanisa ty amiko fa izao no nomenareo fitsarana ka na mifampahorin'ny devoly na eo amin'ny fampahorin'ny aretina na eo amin'ny problème ara-pivelomana izany isan'andro na problème ara-tokantrano sy ny zavatra maro samihafa dia eto ampelantananao Jesosy no ametrahanay izany entana rehetra izany raiso Kristy io izany entana rehetra izany fa raha ianao Jesosy mitondra izany dia ho maivana izahay aoka le rahanao ny korinao anatinay Kristy aoka le tananao mahery sy sandinao nahindritra anaisitra
izany entanay rehetra izany. Fa raha ianao Kristy manaisitra anay amin'izany dia ho afaka izahay. Dia rainy ianao Andriamanitra, ankalazaina ny anaranao, omena voninahitra ny ianao. Ka ilay devoly Satana ihany koa izay mampahory anay, izay mitondra korotana eo amin'ny fiainanay. Dia mandidy anao izay ry Satana devoly sy ny asanao rehetra, miala ianao tsy marakery, tsy manam-pahefana amin'ny fiainanay intsony. Roasiny ianao noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy. Miala ianao ry Satana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miala ianao, ravana ianao noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy. Ny anaran'i Jesosy. Lasa ny afo mandevina anao sy ny asanao rehetra. Ravy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonay Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony amin'ny fiainanay rehetra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Ankehitriny Andriamanitra ray anatra ny teninao izahay. Mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkain'izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany ray. Eto anatrehanao, alleluia. Amen. Ya. Soratsika ny tompo lehibe, mbola afaka ny fampivavaka isika. Hiditra indray zany sika ny amin'ny tombo-kase manaraka zany, satria ilay tombo-kase dia iny moa izay hoe famantarana. Ary hitantsika zany fa izay mihitsy ny famantarana ihany koa ilay fahafolo-karena, satria izao famantarana hoe iza no nahary ny lanitra sy ny tany ihany koa. Jehovah no nahary ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ary ny fandoavanao n'iny fahafolo-karena iny dia fanekenao fa izy no nahary anao, izy no mpahary anao, izy no nahary ny zavatra rehetra. Any zavatra rehetra ozy Andriamanitra. Jehovah no nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ny poniny eo aminy ozy izy. Any fahafolo-karena ozy izy. Ny fanateranao ny fahafolo-karena, satria zavatra masina iny, natokana masina ho an'i Jehovah, satria fa masina ho an'ny tenany iny. Dia fanekena zany izay fa Andriamanitra no nahary ianao. Famantarana izay fa vahoakan'Andriamanitra zany ianao. Dia jerentsika tsara fa inona moa ilay tombo-kase? Tombo-kase dia tombo-kase ny fanahy masina. Dia jereo fa miverina makany amin'iza ilay famantarana, miverina makany amin'izay fanahy masina izay, satria hoe any fahafolo-karena masina ho azy zany, masina ilay fahafolo-karena, miverina makany amin'ilay fanahy masina. Hiditra ihany koa tsika amin'ny sabata dia ho hitantsika koa izay hoe masina ihany koa ny sabata. Miverina ihany koa izay amin'ny fanahy masina. Jereo tsara izay tombo-kase ho hitantsika eo fa izay miverina makany amin'ny fanahy masina foana ilay izy ilay tombo-kase. Dia eto zany ilay izy dia izao hoe ny sabata dia manana toerana lehibe zany eo anatin'ny resaka hoe famantarana eo amin'ny tombo-kasen'Andriamanitra. Satria ny sabata dia eo anatin'ny ny sabata dia ao anatin'ny lalàn'Andriamanitra no misy ny sabata. Ary ny sabata dia izao maneho ihany koa ny finoantsika amin'ilay mpahary atsika hoe ny zavatra rehetra ananantsika ihany koa sy ny momba antsika tahaka ilay mpahafolo-karena teo dia avy amin'Andriamanitra izay, ary raha tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy nisy izay zavatra izay zany. Tsy nisy rivotra iainana, tsy nisy sakafo hohanina. Ary na isan'andro zao ary mbola velona ihany, na dia misy loza, tsy misy loza, tsy misy aretina, tsy mbola velona, mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay. Andriamanitra mbola mamelona mahatonga zavatra zay. Dia ho hitantsika tsara ilay izy. Jerentsika ty amin'ny Ezekela fa ato ny tenenana ilay izy hoe famantarana amin'Andriamanitra ilay izy sy ny olony. Jerentsika Ezekela toko 20. Jerentsika ty amin'ny Ezekela toko 20 no jerentsika amin'ny testamenta taloha izany. Dia vakintsika ny 1:12. 1:12 sy ny 12 no vakintsika izany. Vakintsika ny 1:12 sy ny 12. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka azy, manaraka izany. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah
no manamasina azy. Ahoana izy Jehovah? Nomeko azy ny didiko izy ny fitsipiko. Zay mahavelona zay manaraka zany fa zao nomeko azy koa ny sabatako. Ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Eo zany dia fahitantsika tsara hoe miverina sady any amin'ilay fanamasina ilay izy. Mba ho fantany ozy izy fa izao Jehovah no manamasina azy. Nomeko azy koa ino izy izy? Nomeko azy koa ny sabatako. Iza no nanome antsika ny sabata zany? Andriamanitra no nanome an'io sabata io atsika. Ny sabata zany dia zao, tsy tsika mihitsy no mieritreritra andeha hanokana andro aho ho an'i Jehovah, ivavahako amin'i Jehovah. Na mety ho talata io, na mety ho larobia io, na zoma io, na sabotsy io, na lahady io, ty ho atokako an'i Jehovah. Tsy iny mety afaka mamorona zavatra rehetra. Ohatra fotsiny zao ohatra Jesosy mety hoe ataontsika hoe maty alarobia ozy izy ny ataoko hoe larobia alina tsika na tsy fantatra satria misy azany amin'ny katolika mantsy ohatrany hoe larobia velona. Dia ataontsika ohatra hoe mety hoe maty larobia alina ve Jesosy ohatra ao zany tsy fa na hoe zoma na zoma ohatra n'izany. Dia satria io nahafatesan'i Jesosy maty ho azy. Dia atokako io ataoko ohatra hoe zoma zany hoe maty zoma Jesosy dia atokako io andro zoma io dia ivavahako an'Andriamanitra. Dia lasa io ve ny sabata an'Andriamanitra zany. Fa ny sabata zany ohatra n'ilay ampafolony ihany. Ny ampafolony dia zao tsy atsika no hoe atokako ny ampafolony ho an'Andriamanitra. Satria izay mba tena tiako omen'Andriamanitra ho fisaorako azy. Andriamanitra tsy niteny hoe meo 20% na meo 5%. Hoe 5 isanjato na 20 isanjato na 50 isanjato. Iny ampafolony iny anahy no Jehovah. Ka ty sabata ty zany aniza ty sabata ty. Nomeko azy ny sabatako. Ozy Jehovah. Ny sabatako. Any Jehovah zany io sabata io. Dia nomeny Jehovah aniza zany io sabata io. Nomeny vahoakany zany io sabata io. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny tsipiko. Izay mahavelona olona manaraka zany. Ary nomeko azy koa ny sabatako. Maninona nomen'Andriamanitra azy le sabata? Nomen'ny olona dia zao ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Zany hoe ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Ho famantarana amin'i Jehovah zany sy ho famantarana ho amintsika. Fa maninona? Mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Mba ho fantatsika zany fa Jehovah no manamasina antsika. Ny fandraisantsika n'io sabata io zany, na ny fitsofoantsika amin'io sabata io zany, dia ahafantarantsika zany fa Jehovah no maninona? No manamasina antsika zany. Eo zany dia fahitantsika hoe masina koa zany io sabata io. Satria ny fitsofoantsika amin'ny sabata fotsiny zany dia zao maninona? Manamasina antsika zany io sabata io rehefa mitsofoka amin'io sabata io kay zany tsika. Ho famantarana ho amintsika sy ho amin'ny Jehovah. Dia Jehovah eto amin'ny 520 sy 20 izy dia mbola toy izany ihany ilay izy. 520 sy 20 ato amin'ny Ezekiel. Fa izao no Jehovah Andriamanitrareo, ko mandeha araka ny didiko ary mandeha ary mitandrema ny fitsipiko ka arao izany. Eto aloha dia efa misy zava-dehibe anankiray sady. Misy fanamarihana zany hoe izao no Jehovah Andriamanitrareo. Izao no Jehovah Andriamanitrareo. Zany hoe tsy misy andriamanitra hafa zany fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Dia toy izany izy amin'ny maha Jehovah Andriamanitsika anazy. Dia zao mandeha araka ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ary arao izany. Ko arao izany. Ary manamasina ny sabatako. Ery ambony izy miteny manao hoe ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Zany rehefa mitsofoka amin'ny sabata io zany ianao dia hamasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay sabata. Dia ny fitsofoanao amin'ilay sabata ihany koa maninona zany? Manamasina ilay sabata ihany koa zany ianao. Eo mantsy misy olona milaza manao hoe nareo manompo andro. Taiza koa misy olona manompo andro zany. Fa za ve no miteny sa Jehovah? Iza ny enoko? Enao ve no enoko sa Jehovah? Raha miteny Jehovah dia zao aoka Andriamanitra ho lazaina fa marina, fa raha miteny kosa ny olona dia aoka ho lazaina fa mpandainga izy. Fa Jehovah no miteny eto. Ahoana izy ny 20 ary manamasina ny sabatako. Zany hoe ny fitsofoana amin'ny sabata io zany manamasina le sabata. Tena manamasina mihitsy. Manamasina le andro mihitsy zany ianao. Amasina io andro satria masina ho an'i Jehovah io andro io zany.
mana masina ny sabatako. Hitantsika moa rehefa avy eo manina no masina ho an'i Jehovah io andro. Mana masina ny sabatako izy izy. Dia toy izany ilay teny, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, mba ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Ny famantarana zany fa Jehovah no Andriamanitsika dia ny fitsofoantsika amin'ny sabata io. Ny fahafantaran'Andriamanitra ihany koa fa olon'i Jehovah isika dia satria tsika mitsofoka amin'io sabata io, manamasina n'io sabata io. Afantarana zany zay hoe vahoaka an'Andriamanitra ity. Mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo araka ilay teneniny teo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Sabatan'i Jehovah io, famantaran'Andriamanitra fa tsika olony, ary fahafantarantsika ihany koa fa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra no Andriamanitsika. Dia toizantsika le fanazavana, avaiza ry sabata io dia miverina ihany koa tsika ohatran'ilay ampafolo-karena teo ihany. Betsaka no milaza nareo ambany lalàna fa tsy ambany lalàna fa tsy ambany fahasoavana fa ambany lalàna. Zany sabata zany ange tany amin'ny lalàn'ny Mosesy zany efa foana zany tsisy an'izany intsony. Dia miteny koa ny sabata ve nomena teo amin'ny lalàn'ny Mosesy? Fa efa nisy talohan'ny lalàn'ny Mosesy zany sabata izany. Efa nisy tany alohan'ny lalàn'ny Mosesy ny sabata. Taiza nisy ny sabata voalohany? Andriamanitra nanorina ny lanitra sy ny tany nisy ny sabata voalohany. Any dia fahitantsika izay sabata zay araka ilay tenin'i Jehovah mana-masina ny sabatako. Nomeko azy koa ny sabatako izy. Satria nahoana? Any amin'ny famoronana dia fahitantsika izay sabatan'Andriamanitra zay. Ary any no ahitantsika hoe Andriamanitra nanamasina an'izany sabata izany. Zany hoe tsy tany amin'ny lalàn'ny Mosesy mihitsy zany ilay izy, fa tany amin'ny famoronana dia efa nisy zany sabata izany. Jerentsika ty amin'ny Genesis. Genesis toko faharoa jerentsika. Genesis toko faharoa. Andininy voalohany sy ny faharoa. Zany hoe rehefa vitan'Andriamanitra zany ny famoronana. Genesis toko faharoa, andininy voalohany sy ny faharoa. Dia ahoana no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Andininy fahatelo. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Vitan'Andriamanitra ao izy ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra nataony. Dia tonga ny andro fahafito zany satria Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany tamin'ny andro enina nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Dia rehefa tonga ny andro fahafito izy, dia tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Nitsahatra Andriamanitra ny andro fahafito. Dia toy izany. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito, no tahian'Andriamanitra mihitsy zany io andro. Andriamanitra mihitsy no nitany io. Raha Andriamanitra no nitany io dia voataha zany io andro. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito. Tsy vitan'izay sy nanamasina azy. No amasin'Andriamanitra zany io andro. Masina zany io andro. Eo mantsy ilay miteny nareo manompo andro. Masina io andro. Tsy tsika ny manamasina ny fitsofoantsika amin'ny sabata, manamasina ny sabata tsika. Fa ilay sabata ihany koa dia zao efa masina ho an'ny tenany koa sabata io, satria Andriamanitra no efa nanamasina azy. Fa tsy hoe itsika mitsofoka koa zany ny manamasina ny sabata. Fa tsy hoe noho itsika ny mahamasina ny sabata. Fa ilay sabata Andriamanitra no efa nanamasina ny sabata. Satria no tahian'Andriamanitra io andro, no amasin'Andriamanitra io andro. Ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Nitsahatra Andriamanitra tamin'io andro io, no tahian'Andriamanitra io andro io, no amasin'Andriamanitra io andro. Zava-dehibe loatra. Dia io nge zany, any dia efa mipetraka ilay sabata. Dia
Aty am'izay le izy tonga taty am'le Ezekely hitantsika eto hoe nomeko azy ny sabata kozy izy. Aniza io an Jehova io satria ny tsarany. De anazy io de nomeny ny olona izy io. Ho famantarana koa fa olona reo ary izy no Andriamanina. Hitantsika eto zay zavatra zay. De hitantsika koa satria eo le fitenenana hoe tary amin'ny testamenta teo amin'ny lalàn'ny Mosesy omena le izy fa hitantsika tsara fa tany amin'ny Genesis de efa nipetraka ilay sabata. De vao nivoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Tsy manana sakafo nohanina izy, ny monomonina teo amin'Andriamanitra izy. De inona no men'Andriamanitra azy? Nandatsahan'Andriamanitra mofon-danitra izy. Avy any an-danitra de inona le izy? Le mana. Tamin'ny fotoana izay nandatsahan'Andriamanitra an'io mofon-danitra io any zanak'Israely de zao. Nomen'Andriamanitra azy ireo ihany koa ny sabata tamin'io fotoana io. Io fotoana io nefa de zao mbola talohan'le lalàna io. Talohan'ny lalàn'ny Mosesy io. De tenen'Andriamanitra hoe nomeko azy koa ny sabata kozy izy. Jerentsika kely anie mikasika an'izay. De ao anatin'io fotoana nanomezan'Andriamanitra ny mana io de asehon'Andriamanitra sady hoe ahoana moa zany sabata zany? Inona ny tokony atao amin'izany sabata izany? Inona ny tsy tokony atao amin'izany sabata izany? Satria Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra, zany hoe fitsaharana zany io andro sabata io. De nomena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Raha isika ty amin'ny Exodosy 4:20. Exodosy 4:20. Jerentsika indray zany zay. Fotoana izay nanomezan'ny Andriamanitra ny zanak'Israely zany ny mana. 4 ka hatramin'ny 5 aloha no vakitsika zany. 4:20 4 ka hatramin'ny 5. 4:20 4 ka hatramin'ny 5. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, indro izao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo. De hivoaka ny olona ka anangona izay sahaza hoaniny isan'andro. Izahako toetra azy na andeha araka ny lalako izy na tsy. Ary ramby amin'ny andro 9 dia amboariny izay azony ary isin'ny 2 toraka izay angoniny isan'andro. Rehefa nomen'Andriamanitra ny mana zany de zao nomen'Andriamanitra amin'ny andro 9 ny anomezan'Andriamanitra anazy io. Fa rehefa tonga ny andro 7 de tsy misy io mana io zany. Zany hoe misy tsahatra ihany koa zany ny mana rehefa tonga ny sabata. De hoy izy Andriamanitra miteny eto manao hoe hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hoaniny isan'andro. Izahako toetra azy na andeha araka ny lalako izy na tsy. Zany hoe misy lalàna zany apetrak'Andriamanitra ny amin'ny fomba akany zanak'Israely ny mana. Hoe rehefa mivoaka nareo isan'andro de samy maka fetra isan'olona avy. Zao ny fetra alainareo. Tsy mahazo maka mihoatra an'izay nareo. Fa rehefa tonga ny andro 9 de zao maka indro eny ianareo. Zany hoe maka fetra anankiroa zany no alainareo rehefa tonga ny andro 9. Satria ny sabata ianareo mitsahatra ny andro sabata. De zao anjarandroa zany no alainareo amin'ny andro 9 ho an'ny andro 9 sy ho an'ny andro 7. De io izy Andriamanitra izahako toetra azy ozy izy na anaraka ny didiko izy na tsy ozy izy. Zany hoe eo zany le izy de efa hijeren'Andriamanitra hoe anaraka averinareo sa tsy anaraka satria omen'Andriamanitra zany le sabata. De vakitsika ny 5:20. De inona zavatra teneniny eo amin'ny 5:20. Izao no teny izay nandidian'i Jehova, samia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy de eran'ny vata omera avy ho amin'ny isan'olona. Araka ny isanareo samia mitondra ianareo rehetra ho an'izay ao andainy avy. De samy mitondra zany ny zanak'Israely. Rehefa tonga nefa ny andro 9 de ahoana izy Andriamanitra? Eto amin'ny 2:20 ilay tsika nijery zany. 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ny tonga tamin'ny andro 9 dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona de endroan'ny vata omera ho an'ny isan'ny olona avy. De avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy. Zany hoe ny lohan'ny fiangonana reto koa zany tsy de nalala loatra le hoe le fitsipika izay men'Andriamanitra. Nefa le olona zany efa nanaraka le fitsipika zany. Hoe rehefa tonga ny andro 9 maka anjarandroa no laitsika amin'le andro 7. De hitan'le lohan'ny olona teo hoe tsy mety ny ataon'ny tomaky indroa zareo androany nefa hoe fetra ray isan'olona ny tokony alaina.
dia ahoana ozy izy Mosesy 7:20 aroa Mosesy taminy izao nolazain'i Jehova raha pitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova koa manendasy izay endasinareo ary mandroa izay andrahoinareo ary izay sisy rehetra dia avelao anareo tehirizina tramaraina. Aroa Mosesy taminy izao nolazain'i Jehova raha pitso dia tena andro fitsarana masina. Zany hoe inona moa hoe fitsarana? Tsisy zany io raha pitso. Raha pitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova koa manendasy izay endasinareo ary mandroa izay andrahoinareo ary izay sisa dia avelao ho anareo tehirizina ho tramaraina. Raha misy vita zany fanendasana dia misakafo ianao androany dia le sisa zany ho an'ny apitso iny zany avelao iny fa tsy ho simba iny. Fa raha ohatra ianao amin'ny andro enina no manangona anjaran-droa hoe fetra anankiroa no alainao ka avelanao ho tramaraina iny dia maniry olitra iny. Dia nisy nanao an'izay teo amin'ny Israely ao anatin'le onelanelan'ny fiatrandro akanamana izy. Tsy nihain'ny baikon'Andriamanitra izy. Dia naka izy nakafetra betsaka izy tonga ny tramaraina feno olitra. Dia izy Andriamanitra mandra-pahoviana no tsy hainoanareo ny teniko izy Andriamanitra. Tonga dia rehefa tonga ny andro fahenina nefany azo atao izay manangona izay anjaran-droa zay. Dia nanangona anjaran-droa izy tonga ny maraina iny tsy naniry olitra le izy zany. Dia vakiantsika ny andininy 4:20 dia namely izany ho tramaraina izy araka izay nandodian'i Mosesy ary tsy mba maimbo na niteraka olitra izany. Aroy Jehova, aroy Mosesy azafady, aroy Mosesy ano ireno anio fa sabata ho an'i Jehova anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Any ireo anio izy le tramaraina nisy le ambiny tramaraina teo zany le anjarana. Any ireo anio zany hoe le mana zany afaka atao amin'ny fahandro maro samihafa zany izy io. Satria zay le teneniny teo amin'le 7:20 tapany faharoa hoe koa manendasa izay endasinareo mandroa izay andrahoinareo. Fa zay sisa rehetra dia avelao ho anareo tehirizina tramaraina. Zany hoe le mana zany sady azo endasina ny azo andrehoana. Misy fotoana nge zanak'Israely tena leo mihitsy. Izy dia mana foana ve? Atao saosy, atao an'ity mana. Fa zao le izy nendasina sy nandrahoana le izy dia tramaraina izy tsy mba naniry olitra le izy. Dia 5:20 aroa Mosesy ano ireo anio rehefa tonga le andro fafito zany. Aroa Mosesy ano ireo anio fa sabata ho an'i Jehova anio. Sabata aniza tsara? Sabata ho an'i Jehova anio. Any Jehova tsy ny andro. Aroa Mosesy ano ireo anio fa sabata ho an'i Jehova anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Zany hoe tsisy mana milatsaka zany any an-tsaha amin'io andro io. Dia 5:20 enemana no anangonanareo azy amin'ny andro enina zany tsika no manangona le mana. Ny vahoakan'Andriamanitra manangona le mana io. Fa sabata ny andro fafito ka tsy hisy amin'izany. Sabata ny andro fafito ka tsy hisy amin'izany maninona? Satria fitsaharana io andro dia tsy misy io. Sabata ny andro fafito ka tsy misy izany. Dia inona ny zavatra nisy? Mibelobelo ihany. Zanak'Andriamanitra ange maditra, vahoakan'Andriamanitra maditra. Mbola nisy nivoaka ihany tamin'ny andro fafito mbola nandeha nijery izy hoe mbola andeha akamana nakafetra izy 7:20 ary no tonga tamin'ny andro fafito dia nisy olona nivoaka nangona fa tsy nahita na dia kely akory azy. 9:20 ary Jehova tamin'i Mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako izy. Mandra-pahoviana no andavanareo ahy tsy hanarahanareo ny didiko sy ny lalako. Mafiatoka ange ny vahoakan'Andriamanitra. Izy Andriamanitra hoe amin'ny andro fafito tsy misy izany mbola mivoaka ihany. Efa niteneny eo amin'ny andro fahenina maka anjaran-droa ianao. Rehefa ao anatin'ny herinandro ihany koa ianao alohan'ny andro fahenina dia maka fetra ray isan'olona ianao. Fa na tamin'iny herinandro iny dia misy ny maka anjaran-droa any anelanelam-potoana any tsy azo atao amin'ny andro alarobia amin'ny andro talata izy maka an'izay tsy mety. Satria fetra ray ihany manjary manilo olitra ny andro ny ampitso. Fa rehefa tonga ny andro fahenina dia finoana koa zany le izy hozy Jehova hoe manangona anjaran-droa ny andro fafito. Dia tsy maniry olitra iny dia finoana zay hoe dia tsy naniry olitra lokoa izy tramaraina. Tsy naniry olitra le izy. Fa ny beloha mbola nisy ihany mbola lasa indray izy nandeha nivoaka amin'ny andro sabata iny andeha anangona hitady mana hoe aizany misy mana hoanina indray amin'ity
ty sabata ity izany. De ozy Jehova, mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. De 5:20 de zao no teneniny. Saino fa Jehova no nanome anareo ny sabata. Koa izany ny hanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahaenina. Tadio zany, ataovy tsara ao anatin'ny lohantsika ao zany. Saino fa Jehova no nanome anareo ny sabata. Jehova no nanome antsika ny sabata io. De toy izany, koa izany no hanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahaenina. Zany hoe rehefa tonga ny andro sabata zany, tsy eo anao vao manendy, tsy eo anao vao mahandro, tsy eo anao vao mandeha miantsena. Fa tonga ny andro fahaenina de ozy izy manendasa zay endasinareo, mandraho zay andrahonareo. De avy aloatra amaraina zay ozy izy. Zany hoe amin'ny andro fahaenina zao no nanaovana an'izay zavatra zay zany. De toy izany le vaky teny, samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo rehefa tonga ny sabata zany, ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany avy amin'ny andro fahafito ozy izy. So de hoe mbola andeha hivoaka indray andeha hitsena amin'ny andro sabata. Zay le tiany tenenina teo. Anoatra ny sasany le nivoaka teo andeha hitady. Ka izy ny misy ny mana. De ahoana izy izy? Eo amin'ny 5:30 de nitsahatra ny olona. Satria zay le teny teto amin'le tapany faharoa amin'le 5:20 verenako vakina kely aloha izy. Samy mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito ozy izy. De toy izany, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Nitsahatra izy. Nitsahatra tamin'le sabatan'i Jehova zany izy ireo. De eo zany ahitantsika fanahoana nomena any zanak'Israely ny sabata. Talohan'inona? Talohan'ny lalahy Mosesy nanomezana anazy io. Mba hizahako toetra azy izy Andriamanitra na hanaraka ny didiko sy ny fitsipiko izy na tsy. De hita tokoa fa maro ny tsy nanaraka. De zeran'Andriamanitra izy ireo, zao ny tokony ataonareo. De efa nasehoan'Andriamanitra sady ny fomba fitandremana an'izany sabata zany eto. Alohan'ny lalàna de efa nasehoan'Andriamanitra sady. Amin'ny andro fahaenina manendasa zay andeha endasina, mandraho zay tokony andrahoana. Aoka ny sabata tsisy voaka koa andeha hitsena, nandeha hitady mana. Na ohatrany hoe ianao zany hoe andeha hitady vola ianao amin'ny andro sabata. Zay nge dikan'ilay izy. Satria zay ilay izy hoe sakafo hoanina. Amin'iny ianao nitsena nandeha hitady vola amin'ny andro. Aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. De inona nataony vahoaka? Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito, nitsahatra izy. Tsy nanao ny fanaony nandritra ny enemana izy. De izay no mikasika an'iny, hoe hitantsika talohan'ny lalàn'ny Mosesy iny. Fa rehefa tonga an'izay nomena amin'izay ny lalàn'ny Mosesy. De nataon'Andriamanitra didy ho tandremana, nataon'Andriamanitra didy ao anatin'ny didy 10 zany izy io. De hitantsika ao anatin'ny didy 10 nomen'Andriamanitra any zanak'Israely. Hitao ny sabata ao amin'ny didy 4 zany ny hitana io sabata io. Jerentsika eo amin'ny Exodosy 20 eo akaiky eo ihany tsika fa tsy lavitra. Eo akaiky eo ihany tsika fa tsy lavitra. Exodosy 20. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, vakitsika ny andininy 9. Inona ny zavatra hitantsika teo aloha tamin'le 4:20 de hono izy. Saino fa nomeko anareo ny sabata koa izy, saino zany hoe tadidio tsara, tsarovo zany io, saino fa nomeko anareo ny sabatako. Hitantsika koa tany amin'ny Ezekiel, ary nomeko azy ny sabatako izy. De eto izy ao anatin'ny didy 10 de mbola miverina ihany zay. Raha tariziny teny hoe nomeko azy ny sabatako, ary amin'le 4:20 izy rehefa nanome ny mana Andriamanitra, de izy Andriamanitra saino fa nomeko anareo ny sabatako. Eto izy amin'ny 9 de inona ny zavatra teneny? Mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Asian'Andriamanitra tsarovantsika, saino, mahatsiarova, tsarovo zany. Aza dinona zany io. Eto zany izy de vao mipetraka le lalàna amin'le didy 4, miresaka ny sabata. Mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito, koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahy ianao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ao mba vahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehova, nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany,
sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Miverina makany amin'ny famoronana le izy. Miverina makany amin'ny famoronana le izy. Marihana fa ity didy ity, eo ny ao anatin'ny didy 10 zany, i didy 4 io ihany no ahitantsika le famantaran'Andriamanitra zany. Hitantsika eo le famantaran'Andriamanitra. Hitantsika eo le sonian'Andriamanitra. Hoe aniza io. Ohatran'le hoe fafolo-karena aniza. Zay mantsy le sonia. Hoe any fafolo-karena ho Jehovah. Dia hitantsika eto koa le sabata hoe aniza le sabata zany. Misy famantarana zany eto. Misy sonia eto. Aniza le sabata. Dia vakitsika le izy. Eo amin'le 110. Ahoana izy? Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Aniza le sabata zany. Any Jehovah io sabata io. Tsisy afaka mitony tena mihitsy zany hoe anay ny sabata e. Ohatran'ny hoe fiangonana adventista zao mitandrina sabata dia anazy ny sabata. Na ny Apokalypsy mitandrina sabata dia anazy ny sabata. Tsisy anazy zany ny sabata. Na hoe ny jiosy mitandrina sabata dia anazy tsy anazy zany ny sabata. Fa ny Jehovah ny sabata. Fa Andriamanitra no nanome azy ny vahoakany. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito zany anazy io andro. Zay ny mahamasina le sabata. Ohatran'le hoe ay ny fafolo-karena ho Jehovah. Zay ny mahamasina le fafolo-karena satria any Jehovah le fafolo-karena. Masina le sabata satria Jehovah no manamasina ny sabata. Dia eo ny ahitantsika le izy. Satria nomen'Andriamanitra ny vahoakany le izy dia zao. Ny vahoakan'Andriamanitra irery ihany zany no manino no mitandrina ihany koa io sabata io. Zay tsy an'Andriamanitra zany tsy mitandrina n'io sabata io. Fa zay vahoakan'Andriamanitra no mitandrina n'io sabata io satria ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Fa izao no Andriamanitra zay manamasina azy ozy izy. Ho famantarana fa izao no a Jehovah Andriamanitra reo ozy izy. Dio zany famantarana fa Jehovah no Andriamanitsika ary sika olon'Andriamanitra. Zay zany famantarana eo amin'ny vahoakany sy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra zany zay zavatra zay. Ny vahoakan'Andriamanitra irery ihany no mitandrina io sabata ihany koa. Dia itotsika amin'ny lesony. Fa mety misy miteny sahady eo dia ianao zany milaza fa zay zany tsy vahoakan'Andriamanitra sisa tsy mitandrina sabata. Zany re tsy miady hevitra amin'izay. Tenin'Andriamanitra ihany manambara ny tenin'Andriamanitra dia anjarantsika no misaina hoe vahoakan'Andriamanitra ve sa tsy vahoakan'Andriamanitra, mitandrina ny sabata ve sa tsy mitandrina sabata. Dia amin'ny fotsy miangatra anjaranao ihany mamaly an'izay fanontaniana zay zany. Tenin'Andriamanitra ihany no manambara ny tenin'Andriamanitra. Toizantsika le lesona. Dia eo mantsy le izy mikasika le hoe le tenin'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao be lehibe ny olona zany milaza. Am'izao tsika am'izao fotovam-potoana iainantsika zao hoe foana ny lalàna tsisy tsony zany sabata zany. Inona nefa ny zavatra hitantsika teo? Mbola tsy nisy zany lalàna zany dia efa nisy amin'ny sabata zany. Ary ho an'ireo olona nge izay mandrava an'izay foana ny lalàna zay. Ny tena pire nge dia zao hoe reny olona miteny hoe foana ny lalàna tsy mitandrina lalàntsika. Zareo tsy mangalatra, zareo tsy mamono olona, zareo tsy mijangajanga, zareo manaja ray aman-dreny. Fa io sabata io ihany no tena tsy tiany io. Tandremany daholo ny didy rehetra. Fa le sabata ny tsy tandremany. Tsy te hitandrina io sabata io izy. Dia io nefa nesorony Satana io. Hoy Satana hoe ataovy daholo izay ataonareo fa tsy maninona. Io nge ny ahafantarana fa vahoakan'Andriamanitra ianareo. Fa rehefa tsy manao an'io nareo, tsy problema amiko zany izy Satana. Efa tsy azo nareo. Tsisy problema zany. Mety daholo taovy ny fiainanareo. Fitiavana ny lehibe indrindra. Taovy. Lasa nareo manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao. Eko. Tsy famantarana nge hoe. Famantarana io. Ohatran'ilay resaka hoe rà. Hoe nasiana rano tolàna ambaravarana sy ny andro teo mivaravarana. Dia izay ahitana ny rà, rehefa tonga ny mpandringana, dia tsy voaringana izy satria nisy an'ilay rà teo. Dia ohatr'izay koa famantarana fa vahoakan'Andriamanitra zany ianao misy an'io sabata io. Ka rehefa mahoana? Rehefa tsy manana an'io zany ianao dia tsy hita aminao ilay famantarana fa vahoakan'Andriamanitra zany ianao.
Tsy hita zany zay. Tsy hita zany zay famantarana izay. Ka be deaibe zany ny olona no milaza manao hoe foana ny lalàny fitiavana lehibe indrindra. Fa zao ny fitiavana ve mahafoana ny lalàna? Na ihany koa manao hoe ny tsy fitsofoanao amin'ny sabatan'Andriamanitra ve mahafoana ny sabatan'Andriamanitra? Fa na tsy mitsofoka amin'ny sabata eo ianao dia mipetraka eo foana ny sabatan'Andriamanitra io. Masina foana ny sabatan'Andriamanitra io. Izay mitsofoka amin'ny sabata io dia manamasina ny sabata foana izy rehefa mitsofoka amin'ny sabata io. Tsy mampiova mihitsy an'izay nametrahan'Andriamanitra azy zay izy zany. Tsy nampiova mihitsy. Dia ho an'ireo zany izay manao an'izay hoe le hoe foana ny didy folo nefa ny sabata ny foanana. Dia jerentsika inge le aty amin'ny Jakoby. Ahoana izy izy? Mikasika an'izay. Vakitsika ny aty amin'ny Jakoba toko faharoa. Tsika zany efa aty amin'ny Jakoba aty. Ho an'ireo izay milaza hoe foana ny lalàna. Dia ahoana izy Jakoba miteny an'izay. Aty amin'ny epistily alohan'ny Apokalypsy aty no misy anazy io zany. Jerentsika kely. Dia vakitsika ny toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Ina ny zavatra resahana io? Toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Dia ahoana izy? Fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra. Manino Jakoba no mbola miresaka lalàna indray. Milaza sika hoe foana ny lalàna. Nahoana Jakoba no mbola miresaka ny lalàna? Dia hoy izy. Fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Sabata io tsy tian'ny olona io. Ohatran'le tsy tiavan'ny olona ihany an'le resaka le hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ikofiny eo an'izay. Ireo didy anankiroa ireo mantsy tena tsy tian'ny olona ireo anatin'ny Baiboly. Hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ikofana eo anatreny. Fa Jehovahandriamanitra dia Andriamanitra sari-piaro izy. Aza manao sari-zavatra any ambony na ity an-tany izy. Ireo zany tena esorin'ny olona ao anatin'ny soratra masina. Satria mba ahafahany mba manompo sampy izy amin'izay fotoana zay zany. Dia ny sabata io ihany koa. Dia zao tsy miakohaka amin'io sabata io izy. Tsy mitsofoka amin'io sabata ny Jehova izy hoe foana ny lalàna. Zay mba tena hainy zay. Hainy mihitsy zay. Ahifiny ohatr'izay fotsiny le izy. Fa le lalàn'Andriamanitra eto miteny. Fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Meloka amin'izy rehetra hozy izy. Raha tsy manaja ny sabata zany ianao dia meloka amin'ny lalàna rehetra ianao raha mitandrina ny lalàna rehetra. Ahoana ny tsy tenenantsika fa ny sabata dia lalàn'i Jehova. Fa ny manao hoe aza mijangajanga dia lalàn'i Jehova. Nefa ny miteny hoe aza mijangajanga ihany no miteny hoe mahatsiarova ny andro sabata. Jereo fa zay nge ny tenen'i Jakoba eto ambany eto. 1:1. Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao hoe aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Ka raha ohatra ianao tsy mijangajanga nefa tsy mitandrina ny sabata dia manino zany? Mandika ny lalàna zany ianao. Mandika ny lalàna ianao. Matoa mbola averin'i Jakoba mbola mitoetra zany io lalàn'Andriamanitra io. Mitoetra io lalàn'Andriamanitra io. Fa le lalàn'Andriamanitra zany dia zao tsy foana zany io lalàn'Andriamanitra io. Satria miverina foana io sabata io atao amin'ny soratra masina zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity. Ho an'ireo izay manompo andro hafa ankoatran'io sabata io. Ohatra ny amin'izany ny andro alahady. Ny sasany moa dia mety hoe na talata raha mety io ny alatsinainy io. Izay manompo andro hafa ihany koa zany. Lahady moa no tena betsaka. Ho an'izay manompo andro alahady. Na ataontsika hoe manompo andro hafa. Izy atao anatin'ny soratra masina no manambara. Ankoatran'ny sabata hoe tia ny andro izay voatokana hivavahana. Fanamby amintsika teneno. Raha misy amin'izany tsy misy eo anan-kely ary. Fa avaizany ny avian'izany lalàna zany momba ny alahady. Efa nianarantsika teto mikasika an'izay zavatra zay. Fa ny lalàna ny eglizy nge no nanao ny lalàna momba ny alahady.
Ny eglizy no nanao ny lalàna momba ny alady. Nanao ny alady ho tandremana. Ny anarantsika teto mikasika tamin'izay tamin'ny tantaran'ny fiangonana. Nanambara tamin'ny concile de l'Odyssée, canon 29, tamin'ny l'an 325 ilay izy raha tsy diso. Dia ny zavatra nivoaka tao anatin'ny zavatra izay dia zao hoe aoka ny kristianina rehetra tsy hitsahatra intsony amin'ny andro sabata tahaka ny fanaon'ny jiosy. Faoka izy hitsahatra amin'ny andro alady, jour vénérable du soleil, zay andro anompoana, zay andro alady zany, hoe hitsahatra amin'ny andro alady, zay andro anompoana ny masoandro. Zay andro anompoana ny masoandro satria andro ny masoandro alady io. Jour vénérable du soleil. Izay mahatonga izy amin'ny teny anglisy Sunday, zavatra ny foronina zany. Dia asehoko atsika eto any koa ilay izy. Vidéo mihitsy cardinal no namoaka anazy. Natao interview ny cardinal. Teo daholo ny mpanao gazety. Dia nanontaniana. Hoe nahoana? Ny foanan'ny eglizy ve ny sabata hozy izy? Dia hozy izy nisy. Ny eglizy hozy izy tsy nanafoana ny sabata mihitsy. Fa ny sabata dia aveo mbola andro fahafito foana ny sabata. Manaiky mihitsy ny eglizy fa ny sabata dia andro fahafito. Fa zao ny eglizy nahazo fahefana manao hoe andro alahady indray ny ivavahana. Dia lasa mivavaka amin'ny andro alahady ny eglizy. Andron'isa zany io andro alahady io? Andron'ny eglizy io. Satria nahazo fahefana hozy izy ny eglizy ivavahana amin'ny andro alahady. Ka zay mivavaka zany amin'ny andro alahady io dia mivavaka amin'ny andron'isa zany izy? Amin'ny andron'ny eglizy zany. Satria ny eglizy no niinstauréan'io nametraka an'io andro alahady io. Zay rehetra mivavaka amin'io zany, mivavaka amin'ny andron'ny eglizy izy zany. Dia ho hitantsika eto, alefako eto amintsika eto le vidéo dia hitantsika eto hoe marina ve zany zavatra teneniko zany sa mamorona miteny an'izany zavatra zany. Fa raha mijery sika eo anatin'ny soratra masina, izy ao anatin'ny soratra masina no ahitantsika hoe azo ivavahana ny andro alahady fa tsy misy eo na kely ary na hoe miteny andro hafa ihany koa tsika na hoe latsinainy natary tsy misy eo fa ny sabata dia miverina foana eo. Tsika manana fikasana andova lanitra vaovao sy tany vaovao. Ny soratra masina dia mbola miteny any koa. Fa rehefa tonga ny voalohany mombolana sy ny sabata amin'izany fotoana izany dia mbola hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa tsika amin'izany vanim-potoana izany. Zany ny voalazany Isaia mpaminany zany. Fa aloha janontsika eo ny lesona mikasika an'iny amin'ity an'io ity. Tohizantsika indray izy amin'ny manaraka. Raha misy fotoana moa tsika amin'iny ariva iny dia tohizantsika amin'ny ariva ilay izy zany. Vavaka tsika sotran'Andriamanitra, soratsika izay vita tamin'ity maraina ity. Tompo iray masina sy tsara indrindra, sotranao izay raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany. Tsy tamin'ny herina amin'ny fahatanjahana raha io fa tamin'ny herina fanahinao rery ihany. Dia raina sy ankalazaina mandraka izay ny anaranao raha io. Mana-masina ny araina amin'ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao velomantsika rehetra. Tahin'Andriamanitra daholo dia manaraka indray. Baibai daholo. Ma